Fanakanana samihafa filazana ho mangalatra ireo no mianjady amin'ny tobo fivarotana solika eto amintsika. Ireny ihany koa no miparitaka ny nivon'ny tambazotra serasera samihafa ny toy ny Facebook. Amin'izao fotoana izao nitondra fanazavana momba izany anefa ry zareo avy ao anivon'ny GPGLSS izay ivondronan'ny toby mpanjara solika eto Madagasikara, izay nanamarika moa izy ireo fa maro ny hevitra mandeha mahakasika ny fitsinjarana solika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fanakanana samihafa mikasika ireo mpivarotra solika no hita eny amin'ny tambazotra serasera toy ny Facebook. Tsy vitsy ireo milaza fa mangalatra ny station. Raha 10 litatra ohatra no vidiana dia 9 litatra no voarotsaka, na ihany koa mitapika rano ny lasantsy. Manoloana ireo rehetra voalaza ireo dia manao antoavo ho an'ny mpanjifa ireo mpitantana station mivondrona eo anivon'ny GPGLSS na ny groupement pétrolier des gérants libres de station-service. Manao antsoavo amin'ireo mpanjifa raha ny fangalarana voalohany resahana hoe raha hividy 100 000 ariary nefa mivotsaka ho ako 50 000 azo verifiana tsara rehefa zay nataoko hoe manao antsoavo izay mpivarotra sansy. Rehefa kasolika renareo jereo aloha fa miverina 0 tableau fa raha tsy miverina 0 tableau zay ny atao misy tsy mety ao anatiny. Ary mba anjarantsika no mijery zay satria matetika tsy ho arak'le gérant station tonga dia eo ambodin'le pompe foana zavady amin'le fitenena fa zay moa zany hoe eo akaikin'le pompe fa le mpanjifa mihitsy aloha tokony mijery hoe aiza le 0 tao fa rehefa 0 aza tsy manaiky an'io dia rehefa vita ny tena izy hoe raha ialina no ataony tapitra fampisanasy dia miala 0 zany le compteur dia mijanona raha ialina. Mikasika ny filazana indray fa mitapika rano ny solika dia nambaran'izy ireo fa tsy maintsy misy ny fanamariana atao amin'ny alalan'ny patao. Isaka ny station tsirairay avy ary ninona kompania dia mipetraka ny anatin'ny contrat anay ny fanaovana contrôle par intermédiaire-na patao ny produit any anaty cuve. Zany hoe misy patao zany any dia misy rano indray misy an'le jauge fanatsofany dia atsofokany anatiny any le jauge dia mametemoin izy rehefa mivadika menamena le produit misy rano izy zay. Ny solika dia tsy maintsy misy rano foana satria ahitana hydrogène sy oxygène, saingy ny tahan'izany dia misy fatrany azo ekena sy tsy azo ekena. Mikasika ny famarana ny solika dia misy fanamariana ny fitaovana eny anivon'ireo toby fivarotana ireny ihany koa. Tsara manamarika fa izahay station rehetrarehetra dia misy an'ireny raha mijery nareo misy an'ireny taratasy fotsifotsy ireny apetraka métrologie légale. Mandamy amin'ireny station ireny métrologie légale dia mijery any débit. Ary zay lava tsara fahafantarana anareo ihany fa ny lalàna dia mametra ny tolérance ao anatin'ireny produit carburant ireny -3 sy +3. Zany hoe ndraiky lazina pompe zany raha -3 dia tsy mangalatra zay ao anatin'ny tolérance, raha +3 tsy mangalatra zay ao anatin'ny tolérance. Zany rehetrarehetra zany ary tsy resaka client-nareo fotsiny nadraikinareo fotsiny mpanjifa fotsiny fa izay koa rehefa mividy dia mitovy amin'izany. Raha sendra misy moa ny tranga mampiayany mpanjifa eny anivon'ny kompania dia ny miresaka avy hatrany amin'ny tompona ndraiky ny station no tokony atao raha ny voalazany ireto solitena ny GPGLSS ireto.